Zay hirany Jean Emilien izay indray zany no niboatsika ny resadresaka ataotsika androany dia manakory aby atsika BETSILEO rehetra manerana ny tany, ny BETSILEO rehetra manerana any Madagasikara ary ny BETSILEO ao Fianaratsoa ary ao ihany koa ireo ponina ao Fianaratsoa rehetra izany tsy akanavaka izay avy amin'ny lafivalonynosy ary dia ny malagasy tsy akanavaka izany eran'izao tontolo izao. Manao akory aby ny fitenenana izay horaisiko androany zany dia mikasika indrindra zany any Fianaratsoa. Ka alohany anomboatsika zany ny taroma hoy tsika BETSILEO dia anao ny fombafomba kely zany izay efa nahazatra anay tao amin'ny fianakaviana zany dia ny fandrarahana toka kely zany ho an'ny prinsesy Rabolobolo. Mitahia soa agnao Rabolobolo fa ny zafikelinao aty tany lavitra aty Canada ro mitarona hiresaka ny mombanao ary hiaro ny voninahitrao. Ka dia henoy soa ny tarona fa mahakasika atsika rehetra ity tarona atao androany ity. Isika BETSILEO sy vakivolo ary ny malagasy rehetra. Atomboko zany ny resaka dia ny hoe momba ny KIANJASOA zany, ny tanànan'ny KIANJASOA io zany no asiatsika tarona satria misy zany ny karazana fanetsiketsehana indray zany ny hamarotana amin'ny vahiny ny tany izay nipetrahan'ny prinsesy Rabolobolo sy ny tandapa rehetra tamin'izany andro zany. Ka dia voninahitsika BETSILEO no voakasikasika amin'izany zavatra izany. Izany hoe ny commune urbaine ny Fianaratsoa zany izay tarihan'ny ben'ny tanàna dia ramatoa madame le maire Saondra Ratsimbazafy zany no maire ao amin'izao fotoana izao zany dia namoaka zany an'ity décret ity zany miaraka amin'ny conseiller municipal zany izay manapaka zany ny fanomesana ny tanin'ny KIANJASOA zany amin'ny vazaha. Ka izao zany ny soratrato. Le conseil municipal de la commune urbaine de Fianaratsoa adopte article 1er et soumis à la délibération du conseil le projet d'aire protégée conforme au code des aires protégées COAP sur un périmètre avoisinant le 1200 hectares sur le territoire de la commune urbaine de Fianaratsoa et incluant notamment les sites de KIANJASOA, Anosy et Vatosola. Mbola marobe moa zany ny toy ny filazana fa dia ambangovangony zany hoe amin'ny teny gasy zany dia misy zany proposition fivarotana 1200 hectares ny commune urbaine Fianaratsoa zany ao amin'ny KIANJASOA, Anosy sy Vatosola izany ka mbola ho proposena ny préfet zany ny fanaovana an'io sonia io. Ka
Ny tenako moa zany dia efa niresaka teto tamin'ny 2016 zany ny fandalovako tany Madagasikara tao Fianaratsoa, izay nanome ny proposition tao amin'ny mairie ny Fianaratsoa tamin'izay fotoana zay, dia i madame Lalaina moa zany no maire-ny Fianaratsoa tamin'izay fotoana izay, ary dia natolotra azy zany ny dossier rehetra zany izay hoe mangataka zany ny hoe ananganana ny musée ny KIANJASOA, zany hoe ny musée représenté zany ny kianja nisy ny princesse ny LAPA nisy ny princesse Rabolobolo zany tamin'izany andro zany, ary dia hoe amboarina zany atao site touristique zany mba ahafahana mampidi-bola zany amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa, satria dia mahamenatra ne faritanin'ny Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Isika ne no atao hoe province faran'izay mahantra indrindra ao Madagasikara, tsy mahamenatra ny teny zavatra ohatran'izany, kanefa dia ao no misy ny manam-pahaizana sy ny elita eraky ny nosy ary manerana n'izao tontolo izao, ka dia manao antsoavo zany ny tenako eto mba handray anjara daholo izay mbola mahatsapa ny tenany fa BETSILEO era-tany eraky ny Madagasikara ao Fianaratsoa, ary ireo olona izay nonina tao Fianaratsoa ka nahazo soa tao Fianaratsoa ary tia ny Fianaratsoa, na dia hoe avy amin'ny lafivalin'ny nosy aza zany no misy azy, satria nahoana moa no atao ohatran'izany ny tanindrazantsika. Marina fa tsy ny BETSILEO rehetra, tsy ny malagasy rehetra no tian'izany hoe resaka fahampanjaka izany, kanefa dia tsy azontsika fafana tao anatin'ny tantara ny fisian'ireo olon'ireo, ary dia tokony ho raisintsika, ho reharehantsika zany ny fananana an'izay tantara izay, ary fananana an'izay hoe io zany ireo no olona zany izay hoe nipetraka teo voalohany nitondra ny Fianaratsoa, misy zany zavatra rehetra izany era-tany, ka raisiko ho fanimbasimbana ny maha BETSILEO zany izao zavatra izao, ary tsy mbola voalohany zany no nisy ny karazana zany fakapanahy ny amin'ny hoe ivarotra zany any KIANJASOA. Mampalahelo dia mampalahelo zany zavatra zany, satria mitovy amin'ny fananan'ny merina ny Manjakamiadana, ny rovan'ny Manjakamiadana ny fananantsika any KIANJASOA. Mieritrereta ry BETSILEO, satria matsy mbola misy zavatra tsy fantatry ny taranaka zany izany atao hoe inona kay ny valeur mitondra ny taninao, inona ny voninahitrao ao amin'ny taninao. Misy zany era-tany, misy zany Taj Mahal zany any Inde, misy ny ataontsika hoe ny mur ny Chine, muraille de Chine, misy ny Tour Eiffel any Fransa. Izany zavatra rehetra izany dia tsy saina iza kitikitiany zany, satria tena hoe fiandrianan'ny tany iray zany. Na ny milliardaire amerikanina tia tsy afaka hividy ny muraille de Chine tompoko. Mieritrereta zany isika BETSILEO, fa de efa imbetsaka zany ny tao amin'ny mairie-ny Fianaratsoa zany no ny propose an'io ny hamarotana any KIANJASOA.
marina aloha fa ny hoe ny tamin'ny fahampanjaka zany a dia maro ny zavatra hoe izay nampalahelo ny vahoaka zany ny zavatra nataony. Tsy misy koa nefa ny hoe tonga lafatra. Fa ny tiako hotsim-pihana fotsiny zany ny hoe ny amintsika avy amin'ny faritra, ny zanaky ny faritra dia ajaony ianao satria mbola mamerimberina an'izany hoe ny ranomasina ny valapariko zany ny aomerina amin'izao fotoana zao. Izay no tendrandrianampoinimerina tamin'izany andro zany. Tsy mentsika tsiny izy fa fierteny zay zavatra zay ary ananany karazana ambopo zany ny hoe famerimberenana n'izay zavatra zay. Eritrereto tsara nefa amintsika amin'ny zanaky ny faritra inona ny dikan'izay hoe ny ranomasina ny valapariko zay. Mila fantatritsika nefa nisy ny mpanjakany daholo koa tamin'ny manodidina ny nosy rehetra tany amin'ny faritra rehetra dia nisy ny mpanjaka izay nifehy azy. Fa saingy ny amin'ny hoe ambition ny randrianampoinimerina zany sy ny mpanjaka izay nifandimby tao zany dia ny hoe aka koa zany izy anao conquête zany ny any amin'ny faritra rehetra. Ka teo zany mila fantatra ny tantara ry zanaky ny faritra fa nisy ny fandavana zany tamin'ny mpanjaka tamin'ny faritra tamin'izay hevitry ny mpanjaka randrianampoinimerina zay dia teo zany no nisy ny ady satria nisy zany ny ataontsika hoe fiarovana ny tany. Ka zany tantara zany dia mila fantatritsika fa misy ny milaza moa zany hoe te-ampitambatra ny Madagasikara no tiany randrianampoinimerina natao tamin'izany andro zany. Kanefa ilay fomba gaba zany nanaovany an'ilay hoe karazana fampitambarana teo zany tsy mety satria tokony zany honiditra angamba izy amin'ny hoe fifampirarahana sy ny hoe fifampidiniana fa fanafiana zany nataony tamin'izay. Ka io moa zany arakaraky ny toetoetrany tsirairay, arakaraky ny toetrany foko tsirairay zany zavatra rehetra izany ny hoe misy zany ny toetra izay hoe tia mametraka n'izay hoe karazana fahamboniny zay sy ny karazana zany hoe domination amin'ny foko hafa. Fomba fisainan'izay zavatra zay ny pouvoir dia mila ataony conquête fa zany hoe amin'ny fomba hoana satria misy ny fitenin'ny Napoléon Hill izay nanoratra ny mombany hoe réfléchissez et devenez riche. Araky ny eritreritry Napoléon Hill de hoe ny pouvoir izay raisina amin'ny herisetra ozy izy dia hifarana ihany koa amin'ny herisetra. Fa ny pouvoir ozy izy izay raisina amin'ny fahendrena sy ny fankatoavan'ny vahoaka dia izay no pouvoir aharitra. Mila fantatritsika zany izay zavatra rehetra izay ry malagasy, ry zanaky ny faritra, ry BETSILEO satria ity fitiavanao amarotra isaky ny 2 minitra ny toerana izay nisy ny lapan'ny princesse rabolobolo dia mampalahelo satria tena voasoritra fa tsy manana zany ianao ny fierté ny amin'ny taninao, ny faritra ny avianao. Tsy fantatry moa zany hoe avy aiza marina ny tena fiavian'ireo karazana maire izay nanomboka ny fivarotana ny toerana izay nisy ny lapan'ny princesse rabolobolo. Tsy fantatry moa zany hoe avy aiza marina ry zareo hoe tena BETSILEO marina ve izy. Kanefa na dy zany asa dia ny zavatra fantatro dia lehibe tao fianaratsoa daholy ireo karazana maire ny fandimby teo nanomboka tamin'ny maire
mampety izany zavatra zany. Ataoko angamba fa efa tonga sainy izy amin'izao fotoana izao, satria nisy izany ny fifanarahana izay nataon'ny fikambanana natao hoe fitekiva tamin'izany, zany hoe ny ray aman-dreniko zany no nanetsiketsika anio fikambanana fitekiva io mba anakanana zany ny famarotana anio LAPA masina izay mitondra ny tantara, mitondra ny tantaran'ny BETSILEO. Efa nanome taratasy zany ny maire nandeha tany amin'ny ministry ny kolotsaina ko ny ray aman-dreniko tamin'izany andro zany, ary dia maro ry zareo zany no nikambana tamin'io fitekiva io. Ary ny fitekiva moa zany dia ny fanalavana azy dia fikambanana teraky KIANJASOA sy ny valivotaka, izany hoe amin'ny olona izay mandray olona ny BETSILEO. Angamba mety ho fadisola ihany angamba izany toetra tia mandray olona izany, mety misy lesoka ihany ao, kanefa ilay fitiavana be loatra zany dia mety mivadika aminao mpanome azy ihany koa, satria dia nampiarahan'ny ray aman-dreniko namorona ny fitekiva zany. Ramatora vao narainjaka Alice moa zany ny anaran'ny reniko dia Razanakarvelo Albert no anaran'ny raiko. Maro dia maro zany izareo no nikambana tao amin'io fitekiva io. Dia nisy reto zany ny anaran'ny mpikambana tao tamin'izany andro zany sy ny olona izay nanao sonia zany ny hoe tsy varotana zany any KIANJASOA. Reto zany misy karazana taratasy maromaro izay demarche nataon'ny zareo zany tamin'izany andro zany. Ministèren'ny kolotsaina, ministry ny kolotsaina, laharana 167 MK 02. Ho an'ny Ramatora vao narainjaka Alice Terezy, filohan'ny fikambanana teraky KIANJASOA fitekiva Fianaratsoa. Antony fiarovana ny vohitry KIANJASOA tsy amidy na hozaraina. Tsy hay taratasinao tamin'ny 21 septembre 2002, ho toy ny taratasy voatsiahy etsy ambony dia voninahitra ho ahy ny mampita aminao ny dika mitovy ny taratasy izay nalefa any amin'ny ben'ny tanànan'ny Fianaratsoa ho valin'izany. Mahavelim-bolo ny fahitana ny vinavinan'asa kasainareo atao ao amin'ny vohitry KIANJASOA mikasika ny fikajiana sy ny fananganana mozea tranombakoka, mbola hisy ny fifampidiniana sy fepetra ho raisina hiarahana amin'ny ministera ny ben'ny tanànan'ny Fianaratsoa ary anareo amin'ny fikambanana dia mirary soa ho anareo. Ity zany dia efa taratasy taloha tany amin'ny 2002 zany ity taratasy ity, zany hoe tolona efa ela zany io ary dia zavatra efa mba hoe nilamina de nefa noho ny hoe de fitiavam-bola ve ny volane mbola ho lany fa ny tantara no mipetraka ary ny taranatsika no andeha igioka anio karazana mozea sy ny hoe fananganana ny tantara sy ny maizy azy zany any Fianaratsoa. Ary ho anao izay hoe mieritreritra fa hoe anangana fangajakana andrina ve, tsy tompoko, tsy raha eo amin'ny tantara ny andrina izay tamin'ny faritra dia tsy nanandevolona. Izay aloha dia tsara ho fantatritsika fa ny tao Antananarivo no nisy an'izany hoe andevo izany, satria rehefa nanafika taty amin'ny faritra izy zany dia nitondra ny olobabo zany hoentina andeha any Antananarivo zany ho andevozina, ary nisy ihany koa zany ny naondrana nentin'ny vazaha zany andeha
hamboly fary any Amerique du Sud, handeha hamboly fary any Amerika mba hanamboarana ny siramamy, hampanakarena, hampiroborobo ny industrie du sucre. Mila fantatritsika daholo zany zavatra zany fa tsy resaka hoe ananganady na ananganady poko no ataoko eto, fa mila fongarina ny tantara ara-psikolojika, dia mila mitodika ny tantarany ny olona iray ary dia mamafa zany tantara izany mandio ny fony vao zay vao andeha. Farany zany dia manainga atsika Betsileo rehetra eran-tany, manerana ny Madagasikara, manerana ny Fianaratsoa, ny Malagasy rehetra izay mahatsapa fa voatohitohina ny fiandrianam-pirenena, dia manainga atsika rehetra zany mba hanoratra eto ambanin'ity fandaharana ity zany milaza izany ny fanohanatsika zany dia manainga atsika rehetra izany teratany Malagasy Betsileo eraky izao tontolo izao, manainga atsika mba hanohitra ny fanomezana ny vazaha anio tany sy ny manodidina azy io, ny LAPA soa, ny princesse rabolibolo, manda isika izany ny anomezana azy ny vahiny, ny varotana azy amin'ny vahiny, dia manatena ny fahendrentsika Malagasy rehetra ny tenako. Efa nanao tolobidy ny fondation Jeanne Forêt ny amin'ny hoe andraisany antanana, satria dia ny tenako dia taranaka mivantana ny princesse rabolibolo, ka dia ataoko angamba amin'ny hoe maha-malagasy dia mba tsara hoe ny taranany no miandraikitra ny momba azy. Tsy misy mitsipaka an'izany fomba izany angamba raha ohatra ka ny malagasy rehetra izay mbola velonaina, mila malagasy izay manapotitra ka ho zimbazimbaina ny momba ny razany. Zava-dehibe izany zavatra izany, ary ny zanaky ny faritra ihany no hanana ny ataontsika hoe sentiment d'appartenance amin'ny tany. Ny Afrika dia ny Afrikanina ihany no afaka hamany olany, ny malagasy dia ny malagasy ihany, ary ny zanaky ny faritra dia ny zanaky ny faritra ihany, ny fokotany dia ny fokon'olona ihany no afaka hamany olany, ary ny Fianaratsoa dia ny Betsileo ihany no afaka amaha ny olan'ny Betsileo. Ka mifohaza ry Betsileo. Maro dia maro ny projet izay hoe natolotry ny fondation Jeanne Forêt miaraka amin'ny projet izay efa natsangan'ny fitakiva ny amin'ny ameloma maso indray ny tanànan'ny Fianaratsoa, satria dia ampidi-bola betsaka ho an'ny merian'ny Fianaratsoa izany zavatra izany. Ary dia nisy ihany koa ny proposition avy ety amiko ny amboatra ny hôtely 5 étoiles izay afaka amorina ny touriste maneran-tany, mba afaka hampidi-bola ho an'ny tanànan'ny Fianaratsoa, fa dia mahamenatra izao zavatra mitranga izao i Betsileo. Mieritrereta isika, mieritrereta dia matoky atsika rehetra ny tenako amin'izay hoe fitiavan-tanindrazana izay, satria ianao tompony ihany no afaka
hamelomaso ny tanindrazana. Tsy ny zanaky ny razana eo ve no tokony omenao ny fahafahana ikarakara ny taniny sy ny razany, fa dia aleonao ve omena vazaha izay tsy misy ifandraisany amin'io tany io? Izay ilay toe-tsainam-bola mahavoazanaka atsika. Mitodia amin'izay amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Aza hakinina foana amin'ny vahiny ny fampandrosoana ny taninao. Trafikena ome mahery no meko eto ambava homana apo mieritreritra. Veloma tompo.